Anao zay manaraka ity fandarina ity de tolorina anaraba indray ianao satria dia tsy mahafoy izany ary mitondra ireo sosokevitra fanamarihana ary fanatsarana ny fandarina zany malaza. Maro moa araka ny efa hitantsika tamin'ny fitateram-baovao samihafa dia nisy ny fikasana hanio hevitra iombonina ho an'ireo mpilatsaka ho fidiana, ho an'ireo lehibe nantoko sy antoko politika sy ireo fikambanana maro samihafa izay nokasaina atao teny amin'ny STS Mandrimena Andoranfotsy. Nisy fikasana voalohany izay notanterahan'izy ireo tamin'ny herinandro lasa izay teny amina toerana malalaka avaradrano izay nokasaina hanatanterahana izany, kanefa nambara tamin'izany de hoe mila filaminana ny firenena fa ao anatin'ny lalaon'ny nosy ka dia nosakana ny mpitandro ny filaminana izany. Taorian'izay de nisy ny fanambarana iombonana nataon'ireo kandida misy valomenatary efa nentintsika teto anivo ny fandarina zany malaza indray ity fanambarana ity satria de nifototra ny amin'ny tsy fanekena ny firotsahan'ny filohan'ny repoblika ho mpandray anjara amin'ny fifidianana ho avy eo noho izy tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy fa efa mizaka ny zom-pirenena frantsay, ary ihany koa ny amin'ny hoe filazana ny mahandraikitra izay takiany lalàna izany filohan'ny repoblika izany ka sy tokony olona izay tsy mahafeno ny fepetra tadiavin'ny lalàna amin'izany no hirotsaka ho fidiana. Izany dia tsy ho an'ny olon-tokana izany fa ho an'ireo rehetra izay mieritreritra ny hirotsaka ho fidiana dia takiany izany andraikitra sy fahalalana fototra izany dia ny fanajana ny lalàna ho an'ny eto Madagasikara. Omaly zany de nisy indray ilay fikasana hamory ireo fikambanana sy hanao fanambarana lehibe ihany koa ary hampitomboisa ireo kandida izay hanosony ao anatin'izany taratasy tsy fanekena no entina vahiny izany. Kanefa moa dia ny mpitandro filaminana indray no tonga mielota ao amin'ny toerana teny Mandrimena Andoranfotsy. Izy ireo izay mibahana ny sakana tsy hiditra amin'ny toerana ary rehefa nisy ny dinika fifampiresana de hoe tsy nahazona lalana ny hetsika. De mahavariana sy mahatalanjona ihany raha toka ny notin'ny ministry ny atitany nefa milaza fa amina toerana izay mihidy, amina toerana ihany koa izay ahafahana manao izany ka anaty efitrano no tokony hanatanterahana ny hetsika politika fa tsy akalamanjana akory. Ambony noho ny fahazon-dalana izany notana avoaka ny fitondram-panjakana ary heverina fa mahabata ny adevitra amin'izao fotoana izao na dia adevitra izay nentin'ireo mpanao politika ny amin'ny hoe tsy ara-dalàna izany satria noty de tsy afaka manafoana ny lalàna izay efa mipetraka teo aloha momba ny famorian'olona anaty efitrano na akalamanjana, indrindra ao anatin'ny fanentanana politika sy ao anatin'ny adevitra mialohan'ny fifidianana isika amin'izao fotoana izao. Sarotsarotra moa ny adevitra ny fanaovana tan'ireo mpitandro filaminana izay efa nahazo baiko fa hisakana ity hetsika ity. De raha azo adika de hoe endriky ny jadona ny tsy fisian'ny fahalalana sy ny demokrasia no nampiarina tamin'ny Omaly iny ary efa nampiarina tamin'ny Fanoherina hatramin'izay. Fa amenarina ihany koa raha ohatra ka izany no ilazana azy satria ny fanindran-dalana tamin'iny hetsika iny ny fanambarana sy ny kongresy izay nototosain'ireo mpanohana ny fitondram-panjakana ny antoko TGV teny amin'ny CCI Vato. De mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inona ny mahasamihafa lay kongresy roa andro be zao teny amin'ny CCI Vato sy ity hetsika izay nitanterahany kandida sy ny antoko politika teny Mandrimena Andoranfotsy ity. Azo heverina zany fa misy tahotra eo ny poahan'ny marina ary misy tahotra ihany koa ny amin'ireo fivondronan'ireo kandida izay filoham-pirenena teo aloha, misy minisitra teo aloha, misy solomavam-bahoaka ary misy mpitarika antoko politika lehibe manana ny lanjany sy ny toerany eto amin'ny firenena. Tena tahotra ho an'ny fitondram-panjakana izany faneho-kevitra ho ataon'ireo mivondrona amin'izao fotoana izao. Dia niditra amin'izay tsy fanarahan-dalàna izay ka nampiasa ny fitandrona ny filaminana hisakana an'ireo tokony haneho hevitra. Ny rehetra de mahafantatra fa ny vanim-potoana hiatrehana fifidianana tahaka izao dia fanentanana ara-politika, fanentanana ihany koa izay hiatrehana ny fifidianana ho avy ary fisehoan'ireo kandida, fanambaran'ireo kandida raha toka ilaina zany ny amin'izay zavatra tsy ken'izy ireo amin'ny hiatrehan'ny fifidianana ho avy eo. Satria iza moa no mpisehatra amin'ny fifidianana dia ny kandida voalohany indrindra ary vahoaka hanao ny latsabato izay mivantana. Satria moa fifidianana filoham-pirenena no resahantsika. Anaraka sombony ny adevitra teny Andoranfotsy isika teo amin'ireo kandida sy mpitarika antoko politika ary ny mpitandro filaminana. Rehefa avy eo de miverina indray tsika ato anatin'ny fandarina zany malaza.
Aloha hiditra ao antany andry zareo hoe misy mpianatra hony ato tsy amelana aloha hiditra ao ary rany antany andry zareo misy olona roa telo miaraka amiko hijery an'izay ekenao ve zay tamponareo rapitray hoe zay nitsapidirana atsika satria ninona an'le mpianatra atsika nefa matoa afaka anakao efa nazo alalanao tsika le somaso mainty ve mba azo esorina mba ho hita le masonao pas les exciter non il faut pas les tsy mampaninona na mihitsy misy lalàna teo hoe tsy azo atao mivory rehefa tsy manana lalany ianareo ve zay misy lalàna zany enao mpanoha lalàna mihitsy no misy lalàna tsy azo atao mivory notana voaka ministre anatin'ny trano atramina vina asehoy anareo ohatra ny vato to amina daholo petra hoe anaty trano mahazo vory dia zay nanokana trano ivoriana resaka milamina tsisy fandamina zany tsony hoe tsisy fandamina zany hoe commandant resaka milamina makamaka sesinao sadao sa de latsaka ary iny ho lasany ray amreo kandida reo io ho lasany ray amreo io ray amreo kandida reo lehibe andry zareo amin'ny mois de amin'ny 2020 nefa le olona ame ordre tsy mandray telefony inona zany ny olona tsy idirana eo olo manome baiko anareo nge zay fa manana nationalité zay efa vazaha nge ny olona manome baiko anareo manamarika iny sary nalefatsika iny fa tena tsy misy tokoa ny faneho-kevitra lavitra tanteraka tokoa ny ady ho an'ny demokrasia zay nataon'ireo mpanao politika tany amin'ny 30 na 40 taona lasa tany izany ary manjaka ny jadona ho an'ny eto Madagasikara mpanjakan'olo tokana antokotokana ny te-hanjaka eto Madagasikara ary mampiatra ny fahefam-panjakana amin'ny alalan'ny fahefana eo an-tanany dia ny fitandrona ny filaminana ny fitsarana sy ireo rehetra zay ahafahana mamoritra sy ahafahana ihany koa mitondra teritery sy mitondra tsindry ho an'ireo mitady haneo hevitra eto Madagasikara. Tsy mifakaiza ny amin'ny Birmanie, tsy mifakaiza ny amin'ny zava-misy any Korea Avaratra ary tsy mifakaiza ny zava-misy any Chine amin'ny fanjakana komunista ny misy eto Madagasikara raha toka izao fomba fijery azy zao nresantsika. Te andeha any amina pensée unique zany ka ny hevitra sy izay mety ho fitantanan'olo tokana sy izay manodidina azy amin'ny fanjakana no tena ampiarina eto Madagasikara. Tsisy dikany izany tolona ho an'ny demokrasia izay nitanterahana teto Madagasikara tany amin'ny 30 taona lasa tany. Ary tsisy dikany ihany koa ny amin'ny hoe efa azo ny fahafahana sy nijoroana amin'izay mety ho soklara demokratika tamin'ny alalan'ny lalàna ny antoko politika na ny lalàna ny feno mpanohatra na ny fomba fitondran-tena ny mpanao politika sy fananganana ireo androm-panjakana izay ahafahana miaro ny demokrasia sy ny tany-tandalàna na ihany koa androm-panjakana izay mametraka ny mahazavabe ny zon'olombelona. Tsisy dikany avokoa izany rehefa mijery ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Zany no hanairana ny rehetra mba ho tonga saina ary hivondrona eny amin'ny sehatra rehetra misy azy ka hanambatra hery ary hiteny hanohitra izany famotehana ny demokrasia sy ny fahalalahana fototra izany na ny fahalalahana ihany koa ho an'ny rehetra izay manana andraikitra politika sy manana andraikitra ho an'ny fanaraha-maso ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Androany aza moa dia tonga vao maraina mangiran-jatry teny amin'ny kianjan'ny 3 manodidina Magro tsy lavitra amin'ny faravohatra tsy lavitra amina toerana samihafa teto Antananarivo renivohitra ireo mpitandro filaminana amanjatony amanjatony. Anao iny izy ireo ary iza na mebaiko ary inona ny mampatahotra eto Madagasikara. Na izany na tsy zany profo mitohaka ny tendan'izy irany fa tena ao anatin'ny tahotra tanteraka ny fitondram-panjakana ka hanerin'izy ireo dia manetsika mitandro filaminana ho baikona hamoritra izay rehetra te haneo hevitra izay te hetsika eto Madagasikara. Rapitsy moa ny farana ny fametrahany antantonta taratasy firotsako vidiana ho an'ireo mpirotsako vidiana.
mbola maniry ny handrotsaka azy ho an'ny antoko mpanohana ny fitondram-panjakana ary rapitso ihany koa no manambara ny fomety ho faniriny no mety hamaly izany antsony ny antoko mpanohana ny fitondrana izany ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Fa fantaniana mipetraka goavana sy ny amin'ny hoe iza no amme ny taratasy manambara ny fanana ny fizakan-tso-pirenena malagasy azy. Iza ao anatin'ny fitsarana na iza mitompona andraikitra ny fitsarana no sa hanosony izany. Ary ahoana ny fihetsiky ny fitsarana afo momba ny lalam-pandroenana. Hatramin'ny sabotsy no ahafantarana an'ireo kandida raikitra hiazakazaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy eo. De amin'izay indray isika no mahafantatra ny tohan'ny zava-misy fa na izany na tsy izany de mitohy miazakazaka ihany ny fihetsiketsehana politika samihafa izay ataon'ireo vondron-kery samihafa ho an'ny eto Madagasikara. Manaraka izany akaiky isika fa atreo aloha ny andrano satria izay ny zava-misy zany malaza makasitraka tompolahy makatelina tompovavy.